Degré K no maripana sy ny toetrandro. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no alorako anao ny mety toetry ny andro ny zoma afadimy ny volana Jolay 13 raha Antananarivo aloha dia isy masoandro maraina mandrapariva ny andro ary vinavinaina ny elanelany 5 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana. Anatsirabe dia ho tsara ihany koa ny andro mandritra ny tontolo andro ny zoma zany ary vinavinaina anelanelany 1 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana zany hoe angatsika ihany vao maraina sy ny alina iny. Ho an'ny fianaratsoa kosa dia ho manga lanitra amin'ny ankapobeny ary ny maripana ambony-drindra dia vinavinaina ho 13 degré. Raha faritany ny Tomasina Andrena sisika teny dia fandimby rahona sy masoandro ny maraina ary ny hariva dia hisava mihitsiny izany anelanelany 5 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana. Any Sainte Marie dia mbola ahitana orana tandrifin-draona ihany ny maraina fa hifandimby andro rahona sy masoandro ny hariva ary vinavinaina anelanelany 7 ka hatramin'ny 15 degré ny maripana ho an'ny Sainte Marie. Raha tsy ranon'Andriana sitsika teny dia hisava lanitra amin'ny ankapobeny ary vinavinaina ho 20 degré ny maripana ambony-drindra. Toy izay ihany koa any Anosibe ho tsara ny andro 20 degré ny maripana ambony-drindra. Tsy ambakan'izay nefa ny mahajanga fa mbola hibalika ihany ka be masoandro ary vinavinaina anelanelany 20 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana. Antoliara dia fifandimbiasan-drahona sy masoandro no mitoetra 17 degré ny maripana ambony-drindra. Any Morondava kosa dia hibalika ny masoandro 20 degré ny maripana ambony-drindra ary faranantsika amin'ny taolany andro eto Madagasikara dia hisy orana maraina mandrapariva ny andro vinavinaina anelanelany 19 ka hatramin'ny 20 degré kosa nefa ny maripana. Ho andro nosy raha vavindray ary dia fataro fa olalovan-drahona any La Réunion maraina fa hifandimby andro rahona sy ny masoandro ny hariva. Any Maurice kosa dia hisy orana tandrifin-drahona ny maraina fa avy eo hisava ihany izany ary hibalika be masoandro ny tolakandro. Any Comore ho maina tanteraka ny andro ary farany any Seychelles dia hisy rosakorana ny maraina fa hifandimby andro rahona sy ny masoandro avy eo. Ny fiposahan'ny masoandro dia amin'ny 9 ora mahery 13 minitra ary ny filetehany kosa dia amin'ny 10 ora hariva mahery 15 minitra. Izay ihany koa ny entiko marana ny Degré K iny makasitraka anao indray tamin'ny nanarahanao an'izay hatramin'ny farany ary manasanao tsy hisaraka amin'ny Cool TV mandrapitava tompoko. Degré K no maripana sy ny toetrandro.